mianatra eo tongotrao. Fanomeravantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity talata ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavana, mandray ny fahamarinana avy aminy ihany koa. Alohanderantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitra tolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola tombontsoa lehibe no anananay miaraka aminao an'io. Irina ihany koa mba hitombo fahalalana ny fanarana anao izay ka aoka ny ianao hanana anjara feno eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ireo faminanian'ny testamenta taloha momba an'i Jesosy fizarana voalohany. No hamafisin'i Jesosy ny fahefan'ny soratra masina tao anatin'ny ady hevitra anankiray izay ny fanaovany tamin'ireo mpitondra fivavahana. Raha dia ninona vetivety dia toa tsy ilaina ny anaovana an'izany satria efa niny ny soratra masina raha teo ireo mpitondra fivavahana ireo. Saingy tian'i Jesosy ny nasongadina ny fahefan'ny soratra masina na dia ao amin'izy ireo aza mba nehoana aminy hoe iza moa izy na toa inona na mafy ny fony na manohitra mafy azy izy ireo andraho resy lahatra. Maka teny mivantana amin'ny testamenta taloha ihany koa Jaona na milaza an'izany ankolaka ao amin'ny lahatsorany mba handronan'i Jesosy ho fahatanterahany teny fikasana ao amin'ny testamenta taloha momba ny Mesia. Raha mamaky ny Jaona toko voalohany ianao ny toko faharoa, toko fahafito dia misy ifandraisany ireo andinindreo amin'ny testamenta vaovao sy avy amin'ny testamenta taloha. Izany hoe ampiasaina no ao amin'ny testamenta vaovao ireo andinindreo mba hanambarana an'i Jesosy. Tsy Jaona ihany fa Petera, Paoly, Matio, Marka ary Luka ihany koa dia imbetsaka no manamafy fa fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny testamenta taloha avokoa na ny fiainan'i Jesosy avy any Nazareta, na ny nahafatesany, na ny nitsanganany tamin'ny maty, na ny niakarany ho any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Kanefa na tsy nitsahatra nampiseho tamin'ny mpianany soratra masina izay nanambara mialohan'ny asany aza Jesosy, oviana moa ny mpianatra vao nahatakatra fa nanondry ny nahafatesany sy nitsanganany amin'ny maty ny soratra masina. Taorian'ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty ary nisehoany tamin'izy ireo, izay vao takatra izy ireo izany. Hoy ny Jaona toko faharoa amin'ny faharoa amby roapolo manao hoe ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroany mpianany fa efa nilazany izany izy ary dia niny ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Raha fehezina ny lesonantsika androany dia ireo fanambarana rehetra tany amin'ny testamenta taloha momba an'i Jesosy dia namafisiny mandra-pariva tamina teto azy fa saingy ny fahatakaran'ny mpianatra dia taty aoriana vao nahatakatra feno izy ireny. Indray koa isika ny mamaky ny ten'Andriamanitra tsy mahatakatra ny tianao ambara fa mila fotoana kokoa ahafahana mahafantatra azy. Kanefa ankehitriny dia efa nomen'Andriamanitra antsika ilay fanahiny fahamarinana dia ny fanahy masina mba ahafahantsika mahatakatra azy ankehitriny sy hanampy antsika ho amin'ny finoana azy. Vavaka isika. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka ny fanahinao masina hiasa ao am-ponay, ao an-tsainay, ao anatinay mihitsy mba hatakaranay ny zavatra marina ny aminao, ny amin'ny fanjakanao, ny amin'ny ainana ihany koa satria fantatray fa mifono zava-tsarobidy indrindra ny amin'ny azahoanay ny fandresena avy aminao, azahoanay ny fahafana avy aminao. Izany seny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.